Manambana ny anenika ny Madagasikara ireo sobaka aziatika fantatra amin'ny anarana hoe radakaboka. Vinavinaina ho 20 tapitrisa anisan'izy ireo amin'izao fotoana izao, raha nambarany teo anivon'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy. Araka ny ministera hatrany dia any amin'ny faritra Antsinanana, ny atsimony Antsinanana ka hatrany Analalava no tena ahitana ity karazana sobaka misy pozina ity. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny Alatsinainy teo ny tetika Samaro Lafy ho famongorana ity karazam-biby mahenika ity tao amin'ny valan-javaboary ny Ivoloana, komina Tetezambary, distrikany Toamasina faharoa. Ity tetikasa ity moa dia eo ambany fiahian'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy, izay iarahany amin'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa, ny ONG Madagascar Fauna and Flora ary ny orinasa mpitrandraka Nickel ao Ambatovy. Manana safidy telo ireo rehetra izay te hanao vaksiny ho fiarovana amin'ny valana aretina COVID-19. Ankoatra ny AstraZeneca sy ny Johnson & Johnson, dia ho tonga eto Madagasikara ihany koa ny vaksiny vitan'ny laboratoara Sinopharm. Miisa 3 etsifatra amin'ity vaksiny sinoa ity no andrasana amin'ny lohan'ny farany herinandro, araka ny fanambarana avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ny Alatsinainy teo. Hatramin'ny fanombohan'ny andiany faharoa amin'ny fanaovam-baksiny ka hatramin'ny 20 septambra, dia ny 9,704,4 tamin'ireo ray sy 7,704 natao vaksiny tamin'ny Covishield no efa nahazo ny fatra faharoa avy amin'ny AstraZeneca, araka ny nambarany talen'ny fanaovam-baksiny Dr Rive Malala Navalna. Raha toa ka 7,704,709 ireo efa nahazo ny fatra tokany Johnson & Johnson. Anisan'ireo vaksiny efatra nankatoavin'ny fikamanana iraisam-pirenena momba ny fahasalamana na ny OMS ireto karazam-vaksiny nafaran'ny fitondrana malagasy ireto, araka ny fiara-miasa miaraka amin'ny Akademia Nasionale ny fitsaboana eto Madagasikara na ny ANAMEM. Trano mifanaraka amin'ny fidiram-bolan'ny ankonana malagasy no ahoriny, araka ny nambarany Gérard Andriamanoisoa, sekretera-panjakana misahana ny tanàna vaovao. Ao anatin'izay fomba fijery izay no hanorenana ireo trano sosialy miisa 5 alina, izay ao anatin'ny politika ankapobeny ny fanjakana, indrindra ireo ahoriny eny Imeritsiatosika, araka ny nambarany ity sekretera-panjakana ity androany talata. Ireo ankonana manana fidiram-bolany tony no isitraka ireto trano mora ireto, raha manofa trano manodidina ny iray hetsy ariary hatramin'ny 2 alina sy iray hetsy ariary mandritra ny 15 taona ny tokantrano iray, dia ho lasa tompony ilay trano izy, ary tsy mila manofa intsony, ho iatrany Gérard Andriamanoisoa. Ary izany indrindra no tanjona hanorenana ireto trano ireto, araka ny nambarany hatrany. Tafakatra hatramin'ny 7 hetsy ny filana trano eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. 27 no trano fonenana iverina fahovonina alohan'ity faran'ny taona ity eny amin'ny tanàna vaovao Tanamasoandro ny Imeritsiatosika.